Fahitako azy aloha amin'izao fotoana izao dia ohatrany efa manomboka matahotra angamba zareo reo ka nanjary misy fisavaam-bahoaka sy fihetsiketsehana kely miendrika fampihorona indray androany niseho tamin'ina iny izay nahitana camion maro samihafa izay mitondra ny pôlisy mitondra ny zandary miaramila sy samy manana ny azy ka fahitako amin'izy ity amin'ny ankapobeny aloha dia efa manomboka mitombo anisa mihamaro ny olona izay tonga mamonjy sy manatevina ny tontolona ataon'ny mpanoana sy mpanaraka ny ara-dalàna ity izay no fahitana azy aloha amin'ny ankapobeny. Tsy nisy fiantsiana ve nataon'le olona mpiariny ara-dalàna hoe nahatonga an'zareo somary nanamasy an'le fidinana teny an-dalambe indray ny tandro filaminana? Izay indray aloha dia tsy pahako marandany mihitsy fa tsy nisy mihitsy fiantsina na nisy fihetsika hafahafa mihitsy na fihetsika tsy nahitana taratra kely koa hoe nisy andian'olona na nisy andian'ny zatovo na nisy andiam-behivavy na nisy andian-dehilahy na nisy andian'inona fa dia milamina manaraka ny ara-dalàna zay mifanaraka ny ara-dalàna ary naoro akory karaha tsisy ninona mihitsy fa noho ny fahitako azy aloha dia noho ny tahotra zareo fa mienjakenjana le mpandeha amin'ny raha misy efa mihametsika daholo ny isaky ny distrika sy ny presse maro samihafa n'Antananarivo ambanivohitra rehetrarehetra any dia izay no mety mampatonga an'zareo fa mihamatahotra sady efa miantso. Ary ahoana zareo ohatrany somary efa niantso ihany hoe sy dia tokony hajanona le regret fa hitodika amin'ny raharaham-pirenena amin'izay hoe mba niason'ny vahoaka no jerena dia ahoana ny fieritreretana izy aloha raha miantso an'izany na tsy miantso an'izany ny vahoaka tsy afaka hevitra amin'izany mihitsy fa ny vahoaka dia mitolona hatramin'ny voalohany na tsy maintsy tohizana hatramin'ny farany dia mazava ho azy fa dia fahatongavany sy fitsinanam-davalomanana izay zavatra lehibe indrindra ary ny faharoa manarakaraka an'izay fahamoahana an'ireo gadra politika rehetra any am-ponja dia fahatelo manarakaraka an'izay dia mifetrehana fetim-pirenena ny fahaenina amby roapolo ny volana jolay sy fahasivy amby efapolo taona ny tapitra malagasy. Resaka an'le enina amby roapolo jona ihany ianao manantena zany ny mpiaro ny ara-dalàna fa ho tonga eto Antanindrazana ny filoha amin'ny enina amby roapolo jona? Tsy mpiaro ny ara-dalàna ihany, tsy mpiaro ny ara-dalàna ihany fa na ny vahoaka maro samihafa ny saravaven'olona manerana an'ity tany sy fanjakana sy ny firenena ity dia efa samy manantena ary efa samy efa mampatapatatra daholo fa ho avy izy. Izay ny tena marina, ho avy tokotrany izy ary ho avy tsy ho ela.